misaotra manjoetra ny logité ny actude atombotsika amin'ny vaovao trangam-piarahamonina ny rivodrivotra ny basy teny akadin-dramamy omaly ariva Jiola misa 7 mirongo basy sy sabatra no nanafika tranon'olon-tsotra iray ary nanao amboletra hitrany vavahadin'izy ireo mpivarotra no asany reto farany ka nody niaraka tamin'ny vola izy ireo tamin'io fotoana io ary voaroba tamin'izany ny vola rehetra izay tsy mbola voafaritra ny tetibidiny lavo tao anatin'izany fanafiana izany ny zanakalan'izy ireo sy ny polisy iray izay mpiara-miasa aminy efa misokatra ny fanadihadiana mahakasika ity raray ity ary ny sampana eloka be vava no miandraikitra izany. Vao ny fampianarana kosa dia efa vonina hiatrika ny fanadinam-panjakana CEPE ireo mpianatra izay tafaresaka tamin'ny Peridina Razafindramanina sy Doda Rajarinjato androany. Rapitsy kosa voazoma vao zaraina amin'ireo mpianatra ny taratasy fampiatsoana noho ny fanadinana araka ny fanazavana ny toy hatrany ny famerenandesina ho an'ny mpianatra tamin'ity androany ity so amin'ny rahampitso. Efatrandro sisa dia hiatrika ny CEPE ireo mpianatra ao amin'ny kilasy 5 mbola ao anatin'ny famerenandesina tanteraka ny ankamaroan'izy ireo amin'izao fotoana toy ity sekoly tsy miankina iray ity. Efa tena vonina tsara le SVT dia le géographie tena haiko ny ataoko dia mianatra SVT dia manao lalao kely dia avy eo indray makaina any an-trano. Miisa 20 ireo ankizy hiatrika ny fanadinam-panjakana CEPE ato amin'ity sekoly tsy miankina iray ity. Efa tonga ny alarobia lasa teo kosa ny taratasy fampiantsoana ireo mpianatra anao izay fanadinana izay raha ny nambara ny taletsekoly ato. Momba ny CTM manokana tamin'ny le 6 tamin'ny latsinainy le 6 no examen plan faharoa dia tamin'ity semaine ity zany zahay nezaka indray nanao an'izay correction zay hoe aiza zay zavy sy mise au point hoe inona sy inona avy ny zavatra tokony mbola tsy ampy sy tokony mbola mafisina amin'ireo ankizy ireo. Ambolana maro izay raha tsy hivina no ny tokona ireo mpampianatra sasany teny amin'ny sekolim-panjakana. Mitentena fatratra ny mety ho aterak'izay amin'ny valim-panadinana ireo ray aman-dreny izay mampianatra ny zanany eny amin'ny EPP. Tena faly tanteraka fa ny eo amin'ny hoe aharaka sa tsy aharaka zay sisa no mampitaintainana mba manampy ihany ako fa manampy azy mampianatra manorotoro. Marina fa amin'ny talata 14 aogositra ho avy izao no anatanterana ny fanadinam-panjakana CEPE. Marosado an'ireo zandry sy zanaka hiatrika izany fanadinana mpanjakana voalohany izany amin'izay pejiny sosialy izay hatrany dia araka ny fanambaro omaly niaona androany tena mpandrinomby io arivo io ny ministry ny angovo sy ireo mpitatitra. Naharitra ora maro ny fifampidiniana tanjona ny ijerena maromaritra iraisana mikasika ny vidin-tsolika tsy nisy hatreto ny hevitra tapaka saingana mpanantena ny ministry ny angovo fa averina hojerena ny fomba fikajiana ny vidin-tsolika eto amintsika mba tsy hisiny ny fatiany koa eo amin'ny mpanjifa. Dia ny fanampy teo zay amin'ny fanazavana sy ny pitsopitsony zavatra zay afana fanazava miaraka amin'ireo mpitatitra ireo dia ny zavatra ny fanarahana teo zany dia ny hoe ampitaiko amin'ny gouvernemanta zany ny etaetan'ireo mpitatitra mba afahana mijery sy amahana ny olana zay minjady amin'izy ireo. Fa midiny fotony mampafantatra ny ady atao amin'ny famotsim-bola sy famatsiana asa famporona kosa ny samifinina. Amin'izao akatoko ny fifidianana izao indrindra namela beratra ireo karazana famotsim-bola izy ireo ho an'ny manam-pahefana sy ny mpitandro ny filaminana tany Tomasy ny ara-asa akaiky amin'ny seny sy ny fitsarana avy momba lalam-panorenana izy ireo mandritry ny fanatanterahana ny fifidianana filoham-pirenena raha ny fanazavana entiny Rodan no menjanahary. Taorian'andreo tranga fakanan-keriny maro mifanesy teto amin'ny firenena malagasy tamin'ity taona ity nampivondrona ireo mpitandro ny filaminana sy ireo manam-pahefana teto amin'ny faritra Tsinanana ny samifinina na ny birao miady amin'ny famotsim-bola sy ny famatsiana asa fampiorohorona. Avy amin'ny sehatra maro no mety isehon'ny famotsim-bola tsy vokatry ny fanaovana takalonaina ihany raha ny fanazavana ny tale jeneraly ny samifinina. Raha tsy resaka amin'ny fanondranana ny arena-pirenena raha tsy resaka ny hatramin'ny fakana takalonaina raha zany dia mety tafiditra anatin'izay
tontolo ny famotsiam-bola sy ny famatsiana fampirorona zay ary ny manahirana dia ireo fandikan-dalàna ireo zany a dia sady mahakasika ny ara-toe-karena satria vola ny resahana no mahakasika ny fandriam-pahalemana satria mitarika fandikan-dalàna hafa ireo a akoatra ny voka-dratsiny zany dia misy fandikan-dalàna hafa koa manodididina eo raha nitatitra maherin'ny 3 sy 400 lavitra isariary ny vola taverina ao anatin'ny kitapom-bola mpanjakana ny taona 17 sy 4 lasa teo isan'ny fomba famotsiam-bola ny fanaovana ny fampelezan-kevitra ary amin'izao akatoky ny fifidianana izao indrindra anatanteraka fiara-masy amin'ny CENI sy ny HCC ny samifinina anara-masy manokana ny vola ho ampiasain'ireo candidat ho filoham-pirenena. Rehefa miresaka fifidianana moa tsika dia tonga an-tsaina le hoe mety misy fampelezan-kevitra ary tsy maintsy misy fampelezan-kevitra ary misy famatsiana n'izay fampelezan-kevitra zay. Hita ahoana nefa dia tsy maintsy petraka foana ny fisorohana mba tsy hidiran'ny vola zay avy amina famotsiam-bola na avy amina famatsiana asa fampirorona zany anatin'izay fifidianana zay satria isan'ny mahatandolondoza ny demokrasia raha toa ka vola avy amina fandikan-dalàna no entina mamatsy fifidianana. Enjen'ny lalàna ny fanaovana famotsiam-bola manomboka amin'ny asan-terivozana 5 taona izany ka hatramin'ny fanaovana asan-terivozana mandra-pahafaty akoatra ny fandaovana lamandy miara-miasa amin'ny fanjakana frantsay amin'ny alalan'ny trakfin ny fanjakana malagasy ny samifin afaka manantanteraka fanadidina malalaka izy ireo araka izany na eto an-terana na any ampitan-dranomasina. Fa mivoatra ny positra malagasy tsy araky ny heveriny mafy fa tena miasa ary be mpampiasa tokoa ireo tolotra ionivy ny positra malagasy. Tsy mitsaha mikaroka tolotra vaovao an'ireo mpanjifa ihany koa ireo mpitantana amin'ny alalan'ny fiaraha-miasa amin'ireo positra ny firenena maro maneran-tany raha araka ity fanadina nataony Andry Lalaina Andriamasy misy Razavin-Jatovo ity. Ankoatra ny banky dia manana tolotra ahafahana mandefa sy mandray vola avy any ivelany ihany koa ny positra malagasy. Poste transfert tolotra iarahany amin'ireo positra maro maneran-tany izay ao anatina vonona iray lehibe anitambazotrana Union Postale Universelle. Tombotsoa maro no azo mpanjifa amin'izany. Tombotsoa maro be no azo amin'izy io. Anankitelo fotsiny angamba teneniko aminareo hoe accessible io zany natao amin'ny olona rehetra zany izy io satria 350 no borony positra manao anazy amin'izao fotoana izao. Misy ezaka ataonay atoato dia isy borao 300 hafa anampy an'izay vao ezaka atao zay anatin'ny projet tsy ela zany zay. Mora izy io tena misanda mora indrindra izy io miohatra amin'ny misy eo amin'ny tsena zany ary ny farany dia azo antoka satria qualité zany tafiditra anatin'le réseau tsika mampiasa le système zany ny sécurité zany azo antoka ny qualité ho an'ilay tolotra zany azo antoka. Miavaka ny tolotra misy eto amintsika ny poste transfert raha tsy lazavatsy ny sandam-bola sy ny lanjam-bola mandritra ny fanakalozana ireo vola vahiny. Atsasaky ny vola sarany alohatsika amin'ny virement international no ny ato poste malagasy. Tombotsoa lehibe zany zay ho atsika mpandefa vola indrindrindrindra. Eo amin'ny fandraisam-bola indray isiko tenin'ilay hoe vola avy any ivelany makaty ny poste malagasy. Misy orinasa maromaro fatatsika hoe izy daholo no orinasa manao an'fandefasan'ny fianakaviana na namana avy any ivelany ho atsika tia Madagasikara fa ny tombony amin'ny poste transfert dia eo amin'ny taux d'échange. Ny taux d'échange ny ampiasaina ataon'ny poste malagasy zany dia tena manakaiky mba tsy lazako hoe mitovy tena manakaiky ny taux d'échange sy avoaka ny banky foibe. Nitondra ny positra malagasy fanazavana ity poste transfert ity nandritra ny fivirimben'ireo positra aty Afrika izay nampetrantsika ny faraparan'ny volana jolay lasa teo. Fiara-miasa teo amin'ny positra malagasy sy ireo positra amina firenena afrikanina toa ny Tunisie, Egypte ary Côte d'Ivoire ihany koa no teraka nandritry ny UPAP iny. Mialohan'ny hijerentsika io voiraisam-pirenena dia fantaro fa ho tanterahana ny Mahajanga maramanana koa eny amin'ny boro Mahajanga ny 4 ary 20 aogositra ho avy izao ny Star Tour Mahajanga.
oeny amin'ny bor no isoran'ireo etsika rehetra ao anatin'ny star tour mahajanga ny 4 ary 10 aogositra ho avy izao samy hazo ny anjarany avokoa ny saranga samihafa izay ho maimaim-pona na bojo avokoa Anisan'ny mampiavaka anazy ny voalohany indrindra ny toetra nanaovana anazy satria dia eo amin'ny bord mahajanga daholo ny animation rehetra izany hoe manomboka ety amin'ny ENM ka hatrany amin'ny baobab araka ny ahafantarantsika ny star tour dia anisan'ny hetsika karakarain'ny star izay natokana ho an'ny ankizy ho an'ny tanora sy ho an'ny lehibe ho an'ny fianakaviana sy ho an'ireo mpinamana dikan'izay misy ny animation sy ny activité izay ho karakarainay ho an'ny isatsokajin'olona izany mandritra ny fotoana io amin'ny atoandro maraina sy amin'ny alina artiste maro no avy mandritra an'izany anisan'izany Tansmena, Jazem MC, Stéphanie, Bastalion sy Elidio. Efa nanomana ekipana fahasalamana sy fiara-pitondra marary ny Star Madagascar amin'ireo 3 andro ireo. Azo antoka ihany koa ny fitandrona filaminana amin'ny alalan'ireo polisy zandary ary miaramila ao anatin'ny Emo any Mahajanga ary ezaka nadio ny faritra isan'andro sy amin'ny ampitso ny andro faran'ny Star Tour ihany koa ny ekipan'ny Star Madagascar anotozy ity Star Tour Mahajanga ity. Any ivelany any Indonésie. Olona manodidina ny 7 sy 300 no namono entany Indonésia noho ny horohorontany niseho ny alahady teo androany namaly ilay horohorontany ary tao anatin'ny atairana tanteraka noho ny atrehan'ny olona izany mbola hiakatra ny antotanisa raha ny fanazavana. Dida isan'ireo vidiana ho filoham-pirenena ao Congo i Joseph Kabila filoham-perinasa i Emmanuel Ramazani Shadary no voatendry ny filoha congolais isolo tenazy namaly ny horohorontany ny tranga tany amin'ilay nosy Lombok tany Indonésia ny alahady teo androany tao anatin'ny fitentenana avokoa ny olona rehetra na dia teo aza ny asana tanterany ny mpamonjy voina toy ny teto amin'ny seranam-piaramanidiny Bali 10.5 ny erin'ilay valin'ny horohorontany raha nalaina teo amin'ny marjefy ny Richter. Nitombo indray ireo olona naratra sy maty raha mbola tsy tavaverina amin'ny trano fonenany ireo niala tao an-trano ny alahady teo tamin'ny alahady navesatra ny sanavoaka ministeran'ny filaminam-bahoaka satria tafakatra 7 sy 300 ireo namono ainy 700 ny olona naratra mafy ary olona manodidina ny 900 nafindra monina simba tanteraka ny tapany avaritry ny nosy Lombok ary tanàna maro no rava everina mbola hiakatra ny antotanisa raha ny fanazavana. Araka ny sombotsary hitantsika teo dia Emmanuel Ramazani Shadary no voatendry ny filoha congolais isolo tenazy amin'ny fifidianana izay ho atao any amin'ny République démocratique ny Congo. Ny filoham-perinasa Joseph Kabila kosa dia tsy hirotsaka no nanendry azy mba handimby ny fitondrany. Tsy ho kandida isan'ireo vidiana ho filoham-pirenena ao Congo i Joseph Kabila filoham-perinasa i Emmanuel Ramazani Shadary no voatendry ny filoha congolais isolo tenazy amin'ny fifidianana izay ho atao. Andriamatoa Shadary izay sekretera maharitry ny antoko-ny fitondrana ary ministry ny atitany teo aloha. Nampiahiahy ireo mpanohitra ny saika mbola hirotsany Joseph Kabila na dia efa nahavita feptaona miisa 2 samba no mba nisafidy ny tsy hirotsaka fanitelo ny filoha congolais iray tao amin'ny tantaran'ny firenena. Mialohan'ny fanendrenan'ny Shadary efa maro ireo mpanohitra no nilaza ny hirotsaka ny kandida anisan'izany Jean-Pierre Pemba izay neverina tany demokratika ny Congo rehefa voatazona 10 taona tany Lae. Nametraka ny taratasy firotsahana fidiana ihany koa i Félix Tshisekedi tahaka ny filohan'ny antenimieram-pirenena congolais teo aloha Vital Kamerhe miara-mientana amin'ny tsy hisiana afa-tsy fiodinana iray ireo kandida mpanohitra ireo. Tsy afaka mametraka ny taratasiny kosa ny kandida Moïse Katumbi izay nanao sesitany any Eropa nandritry ny 2 taona tsy afaka niditra tao RDC ny tenany ary nilaza ny ampiantso ny vondrona iraisam-pirenena mba hijery akaiky ny momba azy. Tsy mbola milamina tanteraka ny ao RDC tsy ahivina fa efa tokony tamin'ny taona 2012 no nanafitra ny feptaona fitondrany Joseph Kabila saingy tafapetraka teo amin'ny fitondrana ihany noho ny fifanarahana ara-politika izay tokony narana fifidianana tamin'ny taona ihany. Ny amitratrana nefa ny feptaona ary maro ireo nanohitra izany ka niteraka disadisa sy hetsika ara-politika ny farana tamin'ny fahafatesan'olona maro tao Congo. Iadika aloha anatin'ny dokam-barotra vitsivitsy indray isika dia iverina eto amin'ny tapany faharoa ireto miandranao ao anaty izany. Itsidika ny plaza ampy filoha isika ao anatin'ny zanam-pandaharana ho aiza amin'ity androany ity.
distrika ao anatin'ny faritry Menabe indray no nanontanian'ny olona ao anatin'ny Oianao. Ny fanosehana mpitsidika nataon'ny mpiambina ny mpanjaka britanika no entina ao anatin'ny hafakely. Ireo rehetra ireo no miandranao anatin'ny tapany faharoa rana amin'ny andro lalaina Andriamasy sy tsara fara, ny tena kosa mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray.